Manolotra ny arahaba tompoko ny varatra aza malefaka namaritra ny toetry ny andro hatramin'ny talata ho avy izao fa manomboka ny alarobia dia isera nahazo vahana kely izay varatra azy izay indrindra amin'iny morontsiraka atsinanany nosiny. Raha mahakasika ny maripana indray dia mety isy fiakarany kely maripana ambony indrindra raha toa ka tsy misy fiovana maripana ambany indrindra fa somary mbola angatsika hatrany mety ho tafidina 2 na 2 degré ny maripana ambany indrindra any amin'iny fatry vakina karatra iny. Maripana ambony indrindra kosa mety anainka 3 na 4 degré ho an'ny afovoantany. Any amin'ny faritra varatra andrefana moa dia mety anainka eo amin'ny 5 na 9 degré zay maripana ambony indrindra izay. Vidin'ny toetry ny andro amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia mety ahazorana ny voamaraina any amin'ny manodidina ny maro antsetra sy saonyarany vongo raha toa ka andraona mitsitokotoko ny any amin'ny fatry sava matsoa analanjorofo ary ny ilana atsinanany ny fatry sofia. Faritra hafa kosa dia maina ny andro amin'ny akapobeny na ibantoerana kokoa ingaby masoandro aoriany ny zavona na azavy tamin'ny maraina amin'ny akamarony ny faritra maro eto amin'ny afovoantany. Raha ny tolakandro kosa indray dia mety hosy ambanandrahoana kely indraindray ny any amin'ny morontsiraka ny faritra Ambatsoa sy Analanjorofo iny fa amin'ny akapobeny dia ho maina ny andro. Faritra hafa moa dia ny masoandro mibalika no ibantoerana kokoa. Vinan'ny maripana indray dia mety ho tafidina eo amin'ny 2 degré maripana ambany indrindra vakina karatra, 9 degré ho an'ny Analamanga ary 7 degré kosa ho an'ny Fianarantsoa. Maripana ambony indrindra dia mety ho tafakatra 2 ka hatramin'ny 4 degré ho an'ny afovoantany. Azo lazaina ho mafana ihany izay maripana ambony indrindra izay raha toa hoe ao anatin'ny volonandro ririnina toy izao isika no tafakatra 4 degré ny maripana ambony indrindra. Morontsiraka atsinanana manodidina eo amin'ny 17 hatramin'ny 20 degré raha toa ka eo amin'ny 10 hatramin'ny 13 degré any amin'ny ilany andrefana. Hitantsika amin'izao fa mety ho tafidina 10 degré ihany koa ny maripana ambany indrindra any amin'iny amin'ny manodidina ny morondava iny, izany hoe efa mahatsapa atsika ihany koa zany ny any ny alina sy ny voamaraina. Any amin'ny faritra varatra andrefana moa dia tafakatra 13 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Sofia. Vinan'ny toetry ny andro ny talata kosa indray dia saika ny masoandro mibalika no ibantoerana amin'ny lanitra gasikara aoriany ny zavona na zavy tamin'ny maraina ho an'ny afovoantany. Mety isy orana kely mandaly any any amin'ny manodidina ny maro antsetra indraindray. Vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa manodidina eo amin'ny 2 degré ny maripana ambany indrindra any vakina karatra ary mety ho tafakatra 20 degré ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Entanina zany ny mpanala fanadinana BEPC mba hanao mafana tsara rehefa mivoaka ny trano. Morontsiraka atsinanana saika eo amin'ny 17 hatramin'ny 20 degré maripana ary eo amin'ny 10 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Eo amin'ny 15 degré hatrany maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Sofia sy Betsiboka. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alarobia ary izay araka ny efa natsidika teny am-piandohana moa dia iserana azo vahana kely ny varatra aza indrindra morontsiraka atsinanany nosy, izany hoe mety ahitana orana any Antalaha, Ambatsoa, Analanjorofo ary Toamasina. Mety isorana ihany koa ny morontsiraka ny faritra Atsimo atsinanana mpaka hatrany Taolagnaro. Ny ilany atsinanana iny moa dia somary andrahoana na andrahoana mitsitokotoko amin'ny akapobeny fa ny faritra hafa dia andrahoana vitsy na ibalika be ingaby masoandro. Vinan'ny maripana indray dia eo amin'ny 2 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 17 degré morontsiraka atsinanana ary 2 hatramin'ny 13 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. 13 degré hatrany maripana any amin'iny fatry Sofia sy Betsiboka iny. Dia zay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy eteo amin'ny eto Madagasikara dia mirary soa ho an'ireo zandry zanaka hiatrika ny fanadinana BEPC. Veloma tompoko.